Fa tamin'ny tsy androany ity kosa no nalaina ambava ny tsy teny amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivava teny fiadanana ny mpiambina ny vadiny filoha teo aloha Jean-Marc Comba. Vola Ravavy sy Tsira Kotarson hatrany no mitondra ny vaovao atsika. Namaly ny fiantsona azy ary tonga teny amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivava teny fiadanana Andriamatoa Jean-Marc Comba niaraka tamin'ny mpisolo vavany. Naharitra teo amin'ny ora 3 ny fanadihadiana azy. Araka ny tatra izay nataon'ny kolonel Florence Rakotomanina dia nentina Nana Mariana ny antota taratasyn'Andriamatoa Jean-Marc Comba no niantsona azy ary taorian'ny fanadihadiana no nilazan'ny zandary fa tsy manana fahazon-dalana no ny asana mpiambina Andriamatoa Jean-Marc Comba ary tokony mitsahatra tsy hanao fiambenana ny vady filoha teo aloha Ramatoa Lalora Valomanana. Mety fandifinjavy satria raha nahino ireo ka volazako hoe gamba ry volana zay ny volana tao amin'ny monaty dia namoaka izay zavatra zay hoe hanao contrôle étranger zany satria amitsika zavatra zao mantsy efa mandeha aby daholo azy andresiko hoe mety misy mercenaire efa tonga misy an'izao zay indrindra nanamafisana zany contrôle étranger efa nisy ny talohan'io raha ome exemple fotsiny raha ny tany amin'ny fitrandrana vadisotony tany didy nisy Thaïlandais tamin'ireny efa nijerena eny visa na touriste ny ananany zany hoe tsy afaka miasa izy lasa expulsena iny nisy koa tany Antsoamandidy raha tsy diso azy ary dia mitohy zavatra io mitohy vimora ny teniko nareo hoe betsaka neny mpanao rasy misy tratra indraindray efa sy tratra any izy dia sy tratra any misy izay indrindra hoe atao ny PV atao ny procès verbal matoy misy avocat io zany dia misy sazy voalaza n'ity ary azoko lazaina nareo fa ny voalaza ny antony natomboky pénalité ty dia milaza izy fa hoe article 9 amin'ity zany dia milaza misy fa ny article 9 dia milaza fa le titulaire du visa ne peut exercer sans autorisation une profession d'une catégorie autre que celle mentionnée dans cette carte zany dia milaza koa zany hoe amin'ny article 10 le titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d'une autre catégorie que celle mentionnée sur la carte. Et là, il y a une pénalité à toi. L'article 19, tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d'une amende de 36 000 arias de 180 000 francs, 36 180 000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois, au moins à 6 mois ou plus, ou l'une de ces deux peines seulement. Zany hoe misy infraction pénale zany fa io moa zany lalàna marina fa hoe nul est censé ignorer la loi tsy mahafantatra nefa misy zany tsy mahafantatra ka am'izay indrindra no tsy maintsy hitandremana tsara mampahafantatra azy zany fantany tsara fisity vakiko taminy teo nilaza moa izy araka ny fahazany tamiko fa ohatrany ho abandonné ny ino zavatra ataony. Ny mpisolo vavana Andriamatoa Jean-Marc Comba dia nilaza fa tsy tokony enjehana ny mpiambina ny vady filoha teo aloha Andriamatoa Jean-Marc Comba. Tena dina amin'ny lalàna hoe tsisy zavatra tokony azo anenjehana azy kanefa moa izay mesure nataony dia mazava fa hevitra hafa. Ohatrany zany ilay asa amin'izao? Izy manapa-kevitra io ajanona izy zay nangatah zay mihitsy aloha mazava be raha tsy ajanonao io dia zava vao expulsénay ianao. Manao vola ve tsy mandray karama dia mety azo sakana mandray karama izy fa conviction taka ny olona bebe hoe mana conviction mana hevitra tiako ty dia toanako ty hevitra ty satria tiako amifoko be dia be manao an'izany tsy vola foana nge fiainana be dia be manoana ampitiavana fa tsy amboniny vola. Andrazana arak'izany na hanoina hitsahatra anao ny fiambenana ny vady filoha teo aloha Ramatoa Lalora Valomanana Andriamatoa Jean-Marc Comba na tsy. Anisan'ny tonga nanotrina n'Andriamatoa Jean-Marc Comba teny amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivava teny fiadanana ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Anisan'izany Andriamatoa Ranefson Henri Rocher sy Ramatoa Naikilianina.